Tsy hisy intsony ny fikirakirana ny vola taratasy amin'ireo sampandrara eo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo sy ny Akoran'afo manomboka ny volana Janoary 2024 izao. Anomboka ny faran'ny volana izao kosa ny an'ny eo anivon'ny komina Lasora. Ny Paositra Money no alefan'ireo vola tokony aloha rehetra, lohalarana amin'izany ny karama. Vita omaly teny Ampandrinomby ny fifandoavan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Ministeran'ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra, ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra sy ny Ministeran'ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran'afo. Tafapetraka omaly teny amin'ny Lasora ihany koa ny Paositra Malagasy fitaratra amin'ny Paositra Money. Farana Razafindravelo sy Yves Janel mitondra ny andindino momizay. Tsy hisy intsony ny fikirakirana vola taratasy amin'ireo tolotra fanomeny mpiasa eo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo ary ny Akoran'afo manomboka izao. Ny Paositra Money no andoavana ireo rehetra ireo raha nitatitra avy amin'ny Ministra Vonjy-Andriamanga. Tsy hisy fiovana ny vola raisin'ny mpiasa satria memem-pona ny fandefasana vola amin'ny Paositra Money. Hitatra amin'ny faktura sy ny vola tokony aloha rehetra amin'ireo sampandraharaha eo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo ary ny Akoran'afo izany, ka tsy hisy intsony ny fikirakirana vola amin'ireo sampandraharaha ireo manomboka ny taona 2024. Tontosa omaly ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny tale jeneraly ny Paositra Malagasy sy ny tale telo teo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo ary ny Akoran'afo. Hitondra tombontsoa lehibe ho an'i Madagasikara ny Paositra Money, hoy ny Ministra ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra satria ankoatra ny isiany fandriam-pahalemana vokatra ny tsy fitondrana vola taratasy mivezivezy intsony dia hidina ihany koa ny tahany vola voaka amin'ny fanamboarana vola eto Madagasikara. Révolution marina ny fomba fampiasana ny vola ary mety ena betsaka mihitsy ny fampiasantsika vola taratasy zany fantatrareo tsara fa reny vola taratasy reny mandany vola be reny amin'ny banque centrale satria tsy maintsy afarana le vola simba avy eo dorana rehefa tonga zany ty monnaie électronique ty tsisy mandory vola zany tsony eto fa tena mampalahelo mihitsy hoe vola ny vidiana voatery dorana satria tsy maintsy soloina lehibe. Ho fampiarana sy herisona amin'ny tsy fivoarana eo amin'ny fikirakirana vola ity dia notokanana androany teny Lasora ny Paositra Malagasy fitaratra amin'ny Paositra Money ka hiditra amin'ny fandoavana ny karama amin'ny alalan'izany ihany koa ny komina Lasora. Vita androany ihany koa ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa momba izany teo amin'ny tale jeneraly ny Paositra Malagasy sy ny ben'ny tanàna na Lasora.